Mbola manamafy hatrany amin'ny siany tsy fanarahan-dalàna nandritra ny latsabato izay natao tetsy amin'ny antenimera-pirenena ny fahafito amby roapolo ny volana May lasa teo ireo solombavambahoaka izay manohitra ny fanesorana ny filoham-pirenena amin'ny toerany. Andeha ry arahantsika ny fanazavana entin'ny Ramatoa Rahery Vololona Victorine izay solombavambahoaka voafito amin'ny boriboritany fahena tento Antananarivo. Manamafy hatrany ny solombavambahoaka manohitra amin'ny fanesorana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa betsaka ny tsy ara-dalàna ny fifidianana izany tanterahana amin'ny 7 amby roapolo May 2024 teo anivon'ny antenimera-pirenena. Raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Rahery Vololona Victorine solombavambahoaka Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahenina eto Antananarivo. Nahitana izay tsy fanandarahan-dalàna izay ny lony latsabato tao anatin'ny latsabato ary tao aorian'ny latsabato. Zay moa zany araka ny zavatra nitenenina tamin'ny voalohany indrindra dia sady tsy resy lahatra amin'ny fitakiana izay nataon'ny député ary ihany koa tsy nanaiky nanao sony tao anatin'iny satria ny antony voalohany indrindra raha misy ny zavatra tahaka an'ireny fantatra fa tokony ilaina député dia tsy maintsy manao huis clos zahay, izany hoe tany amin'ny voalohany zany dia efa tsy nisy ny huis clos hifanarahanay rehetra amin'izay zavatra tokony atao. Faharoa manaraka an'izany ihany koa ny requête izay natao dia tsy nampahafantarina anay salany hoe ninanam-bolony zany izahay. Tafiditra tao anatin'ny commission ad hoc ny tenanay kanefa na dia ny membre ny commission ad hoc dia tsy nahazo copie tsirairay akory fa dia nivakiana tery aloha tery fotsiny le izy dia hoe zao ny zavatra anana dia izay moa tao be novitsy dia niakatra session en plénière ihany izy ary nandeha tamin'iny vote iny. Vao nanomboka indray ny vote dia fanononana anarina dia natao haingana be tsisy ohatr'izany ary avy eo ary izahay nanontany ny isanay rehetrarehetra tonga tao dia tsisy valiny hoe firy izahay. Rehefa nandehany koa ny fanisambato mbola tsy napetraka eny amin'ny tableau ihany koa na alohan'ny hanombohan'ny vote hoe firy ny isan'ny mpifidy rehetra fa rehefa hanao ny dépouillement amin'izay kosa ny saina ny vato nilatsaka tao dia iny natao hoe 125 dia izay nosoratana teo amin'ny tableau dia iny 125 iny zay zany dia miteny mihitsy hoe raha tena samy teny zareo fa 125 teo dia avoa le fiche de présence milaza fa 125 fa izahay dia mahita fa tsy 125 ny député tonga tao. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny tompony teny farany momba ny raharaha fangatana fanesorana amin'ny filoham-pirenena ny HCC izay efa namoaka fanambarana fa efa mandinika ny raharaha ary samy miandry avokoa ny rehetra izay fanapa-kevitra raisin'ity androm-panjakana ity.